Faly miarabantsika hatrany tratran'izao fotoana manokana izao izay iarahantsika manohy ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Mirary koa izay raha mirary ny fiadanan'ny Tompo ho anao ary manasanao mba hanaraka hatramin'ny farany ny fiarahantsika mianatra ny tenin'ny Soratra Masina. Araka ny mahazatra antsika dia tombokontsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fandiniana izao tenin'ny Soratra Masina izao. Iaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, makasitraka sy midera anao zahay noho ny amin'ity fotoana ity izay ahafahanay indray manohy ny fianarana ny teninao. Mamela ny helokay mamindrafo aminay ary aoka ny fanahinao no hitaridalana anay hatrany ka ahazahoanay sy hatakaranay ny tena sitraponao, ahazahoanay ny famonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay mivavaka. Amen. Toizantsika ary faranantsika androany ny famaranana ny toko 7 ny fandiniana azy. Araka ny hitantsika dia nisy fananarana maro nataon'i Jesosy Kristy, nisy fanontaniana mipetraka hatrany amin'ny voalohany hoe inona ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Reny rehetrarehetra reny dia anisan'ny toromarika namen'i Kristy fa ity lohateny androany ity dia tokony ho fantatry ny kristianina rehetra satria anisan'ny tena miantoka. Eo ihany le fanetretena izay hoe iza ny tokony ho lehibe, eo le asa fanompona, eo le fampitondrana ao amin'ny fiangonana, le hoe fitondrana an'ireo izay latsaka anaty fahadisoana sy ho an'izay latsaka anaty fahadisoana dia mba ny tiana mba ho atao. Ireny rehetrarehetra reny dia feheziny ity hevitra farany ity dia le hoe fatran'ny famelan-keloka. Tena zava-dehibe ary izay no namaranana ny toko 7 satria inoko fa misy lanjany lehibe tokoa ilay izy. Ka dia manasa anao zany hanaraka izany. Hitantsika ary andeha hanokatra ny baiboly isika ao amin'ny Matio toko 7 Matio toko 7 ka ny andininy 12. Ao amin'ny andininy 12 zany no misy any Petera izay mametraka fanontaniana, satria rehefa nojerena zany ny tontolo-kevitra dia miresaka famelan-keloka sy famondram-po sy faneritretena ary fanompona ny eo amin'ity toko 7 ity. Ka dia nahatonga ny Petera hametraka an'izao fanontaniana izao. Dia nanantony Petera ka nanao taminy hoe tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va? Navaliny Jesosy. Andininy 12 fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby 70. Dia misy fanazavana n'ilay teny ery ambany ery hoe impito zany hoe 700. Ry havana malala, nieritreritry Petera fa rehefa manao fahadisoana indroa na intelo, ary izay ny fomba fanao hatramin'izay hoe fantelo varomaty. Misy ihany koa hoe isa 7 isa masina mba nieritreritry Petera hoe fa mba harariny kosa angamba raha ohatra ka tsy hamela heloka intsony aho amin'ny fanombaliny raha mbola manao izy. Fa tsy izay ny valiteniny nataon'i Jesosy Kristy fa hatramin'ny 70 dia no hamafisiny tamin'ny alalan'ny ohatra le izy. Eo amin'ny andininy 13 tsy manaraka dia andeha jerentsika izany. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hiditra, te hidinika amin'ny mpanompony amin'ny volany. Dia eo amin'ny andininy 14. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia tahaka ny mpanompo anankiray, mpanjaka anankiray izay nanana trosa tamin'ny olona maro, dia nefa nataony hampamoaka dia nisy lehilahy
anankiray izay nanana talenta iray alina trosa talenta iray alina. Zany talenta iray alina zany raha ataontsika ny kajikajy raha ataontsika ny kajikajy dia ny talenta iray dia denaria maromaro. Zany hoe ny talenta iray dia denaria 4,000. Ny talenta iray zany dia denaria 4,000 ary ny denaria iray dia karama n'olona indray andro. Zany hoe ataontsika zany hoe raha vola malagasy dia 5,000. Zany hoe le talenta iray alina zany dia any amin'ny 300 miliara ariary. Zay zany trosan'ity lehilahy ity, 300 miliara ariary. De inona no zavatra niseho? Mazava ho azy fa tsy manana aloha ty lehilahy ity. Eo amin'ny 520. Ary satria tsy nanan-kaloha izy, de nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra handoavana ny trosa. Mazava ho azy fa tsy ho voaloha io trosa be io. De inona natao? Namidy izy sy ny vady aman-janany sy fananany rehetra, ka namidy azy sy ny vady aman-janany sy ny fananany rehetra, tsy mbola mahalohan'le trosa izy. Ao amin'ny 520. De ny akohoka teo anatrehan'ilay tompo izy, de ny akohoka teo anatrehan'ilay mpanompoka nanao hoe: tompoko, meo andro fahaloko ny anao rehetra. Tsy ho possible zany, zany hoe tsy ho tanteraka mihitsy zany ny fandoavana an'ity, na de homen'andro azy izy, satria firy andro moa zany raha ohatra ka mikarama izy zany hoe eo amin'ny 4,000 andro eo ampitomboana iray alina. Zay zany ny andro tsy maintsy iainany vao hahavita ny karaman'izy. Dia tsy ho vitany zany mandritra ny androm-piainany. Fa rehefa ny akohoka izy, eo amin'ny 720, ary ny tompon'izany mpanompo izany de honena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosany taminy. Rehefa na de tsy possible aza, na de tsy ho tanteraka mihitsy aza, fa rehefa mba ny akohoka izy nangataka famelana, dia nafoiny ty tompo ity hoe ndanary fa dia afoiko ny trosa 300 miliara ariary. Tsy nandoa na de ariary, afaka madiodio, afaka ianao saika amidy, afaka ianao ny vady aman-janaka saika amidy, ny fanananao rehetra saika amidy, afaka ianao satria ny ankohoka ianao ary ny talaho ny famindrampon'ny tompo. Dia afaka izy. Inona ny zavatra nitrango amin'ny 520. Nefa no nivoaka izany mpanompo zany, de nahita ny mpanompo namany anankiray izy ary ny trosa denaria 100 taminy, izay ny trosa denaria 100 taminy. De nosamboriny izy ka nitrohiny sady nataony hoe aloavy ny trosako aminao. Rehefa afaka tamin'ilay 300 tapitrisa izy, 300 lavitrisa, azafady, 300 lavitrisa, 300 miliara ariary, dia afaka. Rehefa afaka tamin'izay izy, de ny fanenany tamin'ny namany izay nanana ny trosa denaria 100. Araka ny resakitsika tao de le hoe karama indray andro ny denaria iray 5,000 zany. Zany hoe raha atao vola malagasy zany de eo amin'ny 5 hetsy eo. De rehefa nahita n'ity izy ty naman'ity izy, de inona nataony eo amin'ny 520. 520. Ary ny tompon'izany mpanompo izany de honena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. 520. Nefa no nivoaka izany mpanompo izany, nahita ny mpanompo namany anankiray izay ny trosa denaria 100 taminy, de nosamboriny izy ka nitrohiny sady nataony hoe aloavy ny trosako aminao. Le fomba fitenenana azy zany hoe notrohiny, zany hoe tena tsisy fanajana, tsisy indra fo. Ianao vao avy nahazo famelana fahafahana hatramin'ny trosa 300 lavitrisa ariary, 300 miliara d'ariary. De rehefa avy eo anao mahita ny namanao zay mba manana trosa aminao 10 hetsy ariary, de trohinao ary nataony ahoana? Eo amin'ny 520 de jerentsika ny tohiny,
fa niankoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy hoe omeo andro aho fa alokony ianao. Inona ny nataony? Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandam-pandroan'ny trosa. Tsy namelany mihitsy zany le namany. Dia inona ny zavatra nitranga? Naheno an'izany le tompony, le nanome azy fahafahana. Naheno an'izany hoe tena ratsy toetra le mpanomponao iny fa izy le afaka taty aminao iny. Dia inona ny nataony? Mba nisy olona mba nanana ny trosa kely koa fa dia tsy navelany rehefa dia nampidiriny an-tranomaizina mandram-pandohan'ny trosa. Dia inona ny zavatra nitranga nataon'ity tompo ity? Eo amin'ny 2:430. 2:430. Teo izao ny vaky ny teny. Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandram-pandohany ny trosa rehetra. Zany hoe le trosa efa afaka teo zany dia naninona indray? Niverina indray le 300 lavitrisy efa nafoy, satria noho ny tsy namindrano fo tamin'ilay 5 hetsy dia niverina le efa nafoy. Zany hoe efa afaka izy, fa ankehitriny izy dia tsy afaka indray noho ny nataony. Dia zao no amaranan'ny Kristy azy. Isika io le hoe mpanompo ratsy fanahy. Tsy izy io lehilahy io fa isika olombelona, isika kristianina. Ao amin'ny 5:30. Ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ny faranan'ny Kristy hoe zao raha manao an'izany ianareo ka tsy mamela heloka ny rahalahinareo, dia tsy voavelan'ny rainareo koa ny helokanareo, tsy avelan'ny rainareo izay any an-danitra. Ary na efa navelany aza dia aninona indray? Mitovy amin'le teo. Ohatra zao zany ny sary miseho. Nanao ratsy ianao dia navelan'Andriamanitra ny helokao, madio ianao. Dia nisy olona nanao fahadisoana taminao dia tsy namela ny helok'iny olona iny ianao, dia miverina aminao indray zany ilay fahadisoana efa navelan'Andriamanitra teo. Ratsy zany toe-javatra izany. Ary zany no mila ianarantsika kristianina mamela heloka. Dia hoy Jesy Kristy hoe ary tahaka izany no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo, dia mbola nampiany hoe amin'ny fonareo avy ianareo. Zany hoe le famelan-keloka tadiavin'ny Kristy zany, tadiavin'Andriamanitra zany, famelan-keloka amin'ny fo fa tsy sarisariny. Misy olona mantsy rehefa mifandamina, mifampiresaka dia tsy amin'ny fo izy fa dia eny ary fa noho ny aminao zany pastora dia ekeko io noho ny aminao, fa tsy amin'ny fony le izy. Fa eto zany dia famelana amin'inona ny tadiavin'Andriamanitra? Amin'ny fo. Ny fantatra ny famelan-keloka zany dia izao: miankina amin'ny namelanao ny hamelananao. Mamela dia mba havela ianareo. Havana malala. Mety misy olona manao fahadisoana taminao, na dia mbola tsy nangataka taminao azy izy, azonao avela zany fahadisoana zany. Ary tombontsoanao ny mandray ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia ny famelana ny helokao manokana. Tsy fantiantoka ao anao zany, fa fitahiana ao anao. Izy ny mety nanao fahadisoana, fa anjarany ny mifona ny mangataka famelana aminao. Fa rehefa tsy manao azy izy, fitahiana ao anao ny mamela heloka azy. Hentitra ny tenin'ny Kristy, raha tsy mamela amin'ny fonareo manontolo ianareo dia tsy havelana ny rainareo izay any an-danitra koa helokareo. Tiako raha mba mahay mifamela heloka isika. Tia ny soratra masina raha mba izany ny fiainana iainantsika amin'ny maha-kristianina, ao amin'ny ankohonana, ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, mba mifamela heloka tahaka izany. Fa indraindray dia tena manao ohatran'ity toetran'ity mpanompo ratsy fanahy ity tokoa isika. Ny tena tsy hitantsika, io moa ilay tenenin'ny Kristy hoe ny vatankazo, ny andry, le vatankazo
andro be io tsy hitanao fa zay bozaka kely litikeny amin'ny androny rahalainao no hitanao fa le vatakazokazo ngezabe eo amin'ny andronao tsy hitanao zany hoe ny tenanao zany tsy hitanao fa ny hafa amin'izay fotoan'izay dia tsy havelan'Andriamanitra isika ilayntsika ny mifamela heloka tompony tay atsika ka mba hanana izany fifamelan-keloka izany isika ary hahay mamela heloka ao amin'ny firahalahiana ao amin'ny fiangonana fiadanan'ny tompo amintsika rehetra amen miaraka hivavaka isika Andriamanitra rainay izany an-danitra misaotra anao zahay noho ny fitahianao tamin'ity androany ity nahafahanay nianatra ny teninao lesona lehibe sady sarobidy izay akinany famonjenanay izany famelan-keloka izany ko ampianaro zay tompo mba hanahaka anao hahay mamela ny elokay hahay mamela ny eloky ny hafa ary hahay miaiky ny fahadisoana ihany koa ampianaro anay izany fiainana izany matetika tokoa zay no manamary tena foana ary manome tsiny ny hafa foana fampianaro anay ny fiainanao aoka ny fanahinao masina no amola vola ny fisainana amola vola ny toetra amola vola ny fihetseha-po ka mba tonga anay hahay famela heloka ary hisitraka ny famelan-keloka avy aminao ka mba ho isan'izay ho raisina ho ao amin'ny fanjakany lanitra izay rehetra ny fiadananao anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fitahiana mananambiampy izay anokafanao ny lanitra ka harotsaka ao tsy tapaka aminay dia ahitanay fifaliana sy fiadanam-po ary voninahitry ny anaranao rery ihany mivavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen